isika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako amin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ity tombontsoa androany ity azy ahafahantsika manompo anazy indray eto androany ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra dokotera Vady mbola manome anazy sehatra sy fahatokisan'ny fivelarana ao anatin'ny asa fanompoana. Eny efa niditra atao anatin'ny hira intsika fa amin'izao fotoana izao tsika dia hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra. Melohan'izany nefa dia izao mangataka amintsika mba hipartazy ny live-tsika zarazarao amin'ny groupe zarazarao amin'ny rahalahy sy anabavy izao fotoam-bavaka androany izao zay ahafahantsika manompo an'Andriamanitra satria rehefa manompo an'Andriamanitra isika dia tsara fa Andriamanitra tamin'ny fiainantsika ary ozy koa ny tenin'Andriamanitra tsy tonga eto anatrehan'Andriamanitra isika dia ozy izay ny teniny any amin'ny Matio ato fa 2:10 andiny fa 7:20 manao hoe maka ny saty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izaho nanome anareo fitsaharana. Amen. Mino fa tena misy fitsaharana indray manin'Andriamanitra ao antsika tsiraray avy. Ho anao izay manaraka an'ity fotoam-bavaka ity dia miandrandrasa ty fa anao zava-mahagaga eto Andriamanitra ka andetsika hiara hivavaka ametsaka an'ity fotoana ity am-pelantanan'Andriamanitra angataka ny fanatrehany angataka ny falebiazan'Andriamanitra tena anenika antsika tsiraray avy na ho anao izay mijery amin'izao fotoana izao na ho anazy mitoro ny ten'Andriamanitra izara fampaherezana eto ho an'ny rahalasy bavy ihany koa izay hitantsika eto fa isiketsa ho arahantsika eto dia mino fa tena ampiasany tsiraray avy Andriamanitra ka hivavaka isika angataka fifonana famialana avy amin'Andriamanitra raha misy zavatra tsy mety tsara zany rahalasy bavy satria mandainga antsika raha milaza fa marina anatrehan'Andriamanitra kanefa ndraindray misy fahotana mety mbola mangeza antsika ka ifona antsika n'olo tena vaovao enao atrehan'Andriamanitra n'izao volany fankatoavana izao izay mino fa ho anao izay makatoa dia azo vokatsoa avy amin'Andriamanitra na dia ho anao zao fotoana izao ianao makatoa enao atrehan'Andriamanitra indray hanompo an'Andriamanitra dia ho tahin'Andriamanitra ianao ka andesika hiara hivavaka ary angataka ny herin'Andriamanitra mba tena amainga antsika indray anatin'ity fotoana androany ity ka hivavaka isika tompoko. Raha io mbola misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola mino fotoana ahafahanay manompo anao indray tompo. Misaotra tompo satria tena hoe tsapanay ny fitahinao tsapanay Andriamanitra fa tena tsy manary anay ianao nofombinanao tamin'ny tananao akavanana izay araraka ny tenao hoe makany saty amiko tonga eto anatrehanao zay Andriamanitra anompo anao tonga eto anatrehanao zay ametraka ny mompanay iray manontolo eo ampelantananao eny Jesosy eo ampelantananao zao fotoana zao eo ampelantananao ary mihitsy zay fa fanatrehanao dia amakivaky anatin'ny toerana amin'ny fon'ny olona amin'ny fanahin'ny olona izay manaraka an'ity fotoana androany ity ary ny fanahinao masina Andriamanitra hitarika anay tsy vitanay amin'ny herinay na mitanjaka izany fa milanao zay eny tompo raha misy efitrefitra tsy mifanaritra raha misy sitraponao vitanay teo anatrehanao Jesosy amin'ny fona aminao zay mangataka izay tompo mba ho avelanao ny heloko ho avelanao ny fahadisoanay zay rehetra tsy mety nataonay teo anatrehanao oka tompo ho diovinao zay ho amasinonao zay Andriamanitra amasino ny zanakao amin'ilay rasonao Jesosy amasino zay mba ho masina eo anatrehanao tompo anao ny fiainanay atolotsy ampelantananao satria izany fanatitra velona eo anatrehanao eny Jesosy raisy ny fiainanay raisy ny mompanay iray manontolo eo ampelantananao mankasitraka anao zay tompo satria anao ty fotoana androany ity anao ary matoky ny herinao zay matoky ny fanatrehanao zay anabatsara eto amin'izao toerana zao ny herinao Andriamanitra ary matoky izay tononay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanapahan'ny herin'Andriamanitra ho an'ny tsiraray avy ho amin'ny fanahin'olona tsiraray avy izay manaraka an'izao fotoana izao tonoko fa hiasa mahevaika eto Andriamanitra anasitrana anafaka ary amango fon'ny olona marobe izao fotoam-bavaka izao makasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia alleluia amen. Amin'izao fotoana izao mbola hivavaka isika amin'izao volan'ny fankatoavana izao ry raha lasana nabavy andehantsika hivavaka eo anatrehan'Andriamanitra hivavaka isika mba anana tepo makatoa an'Andriamanitra anana tepo tena manaiky an'Andriamanitra ary makatoa an'Andriamanitra amin'izay lalany hitondran'Andriamanitra fiainantsika tsiraray avy tsara zany fa tsika tsy mahafantatra izay ny ampitotsika ny hoavitsika fa tena hoe apetraka eo anatrehan'Andriamanitra izany mba tena hoe isika akatoa an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay hitondrany antsika ka hivavaka isika. Raha io mbola mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola mivavaka izay tompo amin'ity fotoana androany ity nisan'izy Andriamanitra manaraka izao fotoana izao nareo mpanomponao Andriamanitra nareo mpino na mpendraikitra eny tompo anao olom-baovao aza Jesosy malala petraka ampelantananao ny tempony mba tena hoe tempo mahay makatoanao zay Andriamanitra akatoanao zay amin'ny zavatra zay ataonay Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra tompo ary tsy monimony zay amin'ny fitondranao Andriamanitra satria mino zay fa ianao dia mpandahatra eny
mino zay fa ianao dia mahay manao ny zavatra rehetra ianao ary mihoatra lavitra izay rehetra heverinay azy Andriamanitra no ataonao amin'ny fiainanay tsiraray avy eny Jesosy a ninina tompo mety fitondranao ninina tompo mety fikasana ao anatinay tompo aoak'izay akatoanao satria ny programanao ny ambony indrindra misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleloia amen amin'izao fotoana izao a milohan'ny anarantsika fampaherezana eto amin'ity fotoana ity dia andehantsika anaraka sketch fohy hoentindreto rahalahy sy ranabavy reto manarafinaritra tompoka aoriana izay dia isy fampaherezana hoentana amintsika tsiraray avy mama misy zavatra lehanay kely fa lolo zay aloha andeha Oezina rehefa ty fa nirarara ty be dia be fa vilo zany ty hoe. Doka amin'ny andeha bavy doka amin'ny andeha le fotoana ary efa taraiky be. Vilo anareo hoe verena aloha ty ampio fa be dia be nirarara. Tena tsy mahita zavatra ohatry zao fa tena tsy mankatoa mihitsy reny zavatra. Mama. Ahoa? Inona ny anatinanareo? Vilo zay aloha zavatra ty vetivety fotsiny. Inona zany ataonareo? Za no zavatra ty ambadika ty fa io aloha atao. Ny atao anato ve? Ie. Hatramin'izao ve James mama tsy tonga foana nefa izay mahatondrara efa tamin'ny fito. Hatramin'ny fito teto. Ahoana ry bavy lamy ve tany? Zao vao tonga. Tena enjana be tany fa tena zara tena misy nanentaka. Telefonina zao lasany any. Antsy be lava lena be mihitsy ny nanambanana natao. Tena zara saky hitsoka fotsiny dia io tatonga ty. Iny. Tena tsy hamotsy reny intsony manaraka fa aloha makatora aman-dreny fotsiny tsy mety. Ahoana ny lama ihany teto? Hatramin'izao mbola mahatondrara mbola eto foana na hatramin'izay nandehanana zay. Ay efa tonga fa tsy hamotsy reny intsony mihitsy manaraka fa aloha makatora aman-dreny. Aleluia mankasitraka indrindra rahalahy sy ranabavy naneo anay iny sketch iny mino fa raha ohatra ka ray aman-dreny zanaka samy nandray lesona atao anatin'izany hoe ny fahatsaranjany hoe mankatoy zany ary zay indrindra no tenintsika ao anatin'izao live zao ny teny faminaniana eo koa amin'ity volany ity dia hoe fakatoavana mila mankatoyntsika ohatsy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa aoka ho pakatoy ny teny ianareo fa azo ampiany fotsiny ihany ka manjary mamitaka ny tenanareo rehefa mankatoa dia inona ny zavatra mety ho azy eo anatrehan'Andriamanitra petsaka ny zavatra mety ho azy sika rehefa mankatoy anatrehan'Andriamanitra fa rehefa tsy mankatoy tsika dia ohatsy reny ny zavatra misy mety misy zavatra very mety tsy fantatra izy zavatra mety tranga eo amin'ny fiainantsika be dia be ny zavatra mety tranga fa isika dia mila mankatoy an'Andriamanitra amin'ity volany ity ka andehantsika amin'izao fotoana izao hamaky ten'Andriamanitra hoentina fampahirizana antsika tsara fa mila mankatoy tsika an'izay zavatra lazain'Andriamanitra tsy rehefa tsara zao tao amin'ny fampakaram-bady rehefa lany ny divay dia inona ny zavatra nisy tao ny tonga tao an-tsainy ilay olona nanasan'i Jesosy tao anatin'ny fampakaram-bady dia hoe andehantsika ho any amin'ny Maria dia hiteny asiana miteny amin'i Jesosy izy hoe lany ny divay ka ahoana dia voambarany tenin'Andriamanitra fa teny Jesosy tamin'ny Maria tamin'izany fotoana izany hoe raha vehivavy mbola sy tonga ny fotoako ozy izy ary inona ny zavatra nisy tamin'izay fotoana izay dia niteny Maria hoe azela zainy fotsiny dia zay ny tanterao anjarantsika raha lasy ranabavy rehefa mandeha ny tenin'Andriamanitra toy izao iza moa zany ten'Andriamanitra zany inona ny ten'Andriamanitra dia tsy iza koa fa Jesosy Kristy ilay ny teny manao hoe ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ny teny tamin'ny voalohany ary ny teny nariana ny zavatra rehetra ka anjarantsika mankatoy ny ten'Andriamanitra rehefa mankatoyntsika dia tsy ho afa baraka zany raha lasy ranabavy tena isy zava-mahagaga ho ataon'Andriamanitra fiainantsika ka anaraka fampahirezana fotsika amin'izao fotoana izao ten'Andriamanitra zay vetiko aminareo dia zay hitantsika mpanjaka faharoa toko fafito andiny fahavalo folo ka tsy faharoapolo tantara zay efa diso fantatsika resantsika lesona ny mahatsara mankatoa sy mety ihany koa hoe inona koa ny vokany raha tsy mankatoy eo anatrehan'Andriamanitra sika amin'ity volany ity ka vakitsika ny ten'Andriamanitra manao hoe koa dia tanteraka ilay teny nolazain'ny lehilahin'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka hoe raha maraina toy izao omba vadin'ny Samaria dia sekely iray monja no vidin'ny vary ordea indroan'ny famarana ary sekely iray ihany koa no vidin'ny koba tsara toto eran'ny famarana ka
ka izany mpanafika malaza zany no namaly ilailay an'Andriamanitra hoe indro na dia anao varavara kely amin'ny lanitra aza Jehova dia isy izany zavatra izany fa hoy Elisa indro ho hitany masonao indrindra izany fa tsy mba hihinana ianao. Ary toy izany no nanjo azy fa ny olona nanitsaka azy teo ambavady ka dia maty izy. Izany no fampahirezana hoentiko amintsika teo. Rahatiny ianao ny tantara iny dia ny voka-dratsiny atao hoe tsy fankatoavana ny lehilahin'Andriamanitra. Tsarovy tsara izany ry rahalahy sy ranabavy. Ny lehilahin'Andriamanitra tahaka ny Elisa tony dia betsaka ny fahagagana nataon'Andriamanitra taminy. Rehefa niteny izy dia nomban'Andriamanitra tamin'ny fahagagana. Rehefa nanambara izy nilaza, raha tsy laza fotsiny tsika fa tsy hoe ilay vehivavy anankiray izay tena hoe nanana fahasahiranana izy teo amin'ny fiainana, dia rehefa niteny Elisa ary nanaraka ny tenin'ny Elisa ilay vehivavy dia inona ny zavatra nitranga fa tsy lany ny koba. Tahak'izay koa ny zavatra nitranga tany Samaria. Zavatra nitranga tany Samaria dia zao sahirana ny olona, tena niakatra izay tsy izy mividim-piainana. Ary eto ny ilaivantsika hoe mpanompon'Andriamanitra satria Andriamanitra dia matoa ny teniny amin'ny mpanompony. Ary tsika mila mankatoa ny mpanompon'Andriamanitra. Ninona mety lazaintsika, ninona mety fijerintsika ny mpanompon'Andriamanitra. Tsarovy tsara izany. Zavatra nisy teto dia zao. Ty lehilahy anankiray ty mety nieritreritra izy hoe mpanompon'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra anie zao mety hoe nanambanimbany any Elisa izy, mety hoe nanao tsinitsinina any Elisa izy. Zay mihitsy moa zany zavatra nisy hoe na dia anao varavarankely eny amin'ny lanitra aza izy dia mba isy zany zavatra izany. Dia ozy izy ny teny Elisa hitany masonao indrindra zany fa ianao tsy hihinana. Ary tahak'izay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao ry rahalahy sy ranabavy malala. Ahoana mbola misy an'izay manamlatsaka avy any an-danitra mety tsy isona, ahoana mbola tsy mety ho tanteraka zany, ahoana ny hatanteraka an'izany. Zao fotsiny natoron'Andriamanitra amintsika. Raha ohatra tsika tsy mankatoa any mpanompon'Andriamanitra izay apetraka eo amin'ny fiainantsika dia jerevy tsara ny nanjoan'ity lehilahy ity. Inona ny nanjo azy? Hitany masony tena tanteraka izay lazain'ilay mpaminan'Andriamanitra, tanteraka izay lazain'ilay lehilahin'Andriamanitra dia Elisa. Tanteraka nidina tokoa ny vidiny entana, nidina tokoa ny lasa afaka mividy ny rehetra, afaka mihinana ny rehetra. Fa izy hitan'izay zavatra izay fa vokatsy ny hoe faniratsirany an'Andriamanitra. Faniratsirany ilay mpanompon'Andriamanitra ihany koa amin'ny lafiny anankiray satria Andriamanitra naniraka mpanompon'Andriamanitra. Ary mpanompon'Andriamanitra tsy hoe hitondra ny teniny izy fa ny tenin'Andriamanitra no entiny. Ka izay indrindra no tonga ny teny faminaniana amin'ity volana ity hoe isika mila mankatoa izay tenin'Andriamanitra, izay lazain'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Dia inona zavatra nisy? Raha ohatra io lehilahy io zao ka mba nankatoana azy dia sady tsy maty anie izy no mora ny fiainana. Ka izay indrindra namboarana eto amin'ity fotoana ity hoe ianao mankatoavana mpanompon'Andriamanitra, mankatoavana Andriamanitra, mankatoava ny tenin'Andriamanitra izay ambara indrindra amin'ity volana ity. Rehefa mankatoa ianao dia tsarovy tsara fa tsy ho faty ianao. Nitanjon'Andriamanitra ianao dia ho velona ianao, nitanjon'Andriamanitra ianao dia ho sitrana, ho afaka ianao. Fa mila mankatoa ianao. Ka mpankatoa ny teny ianareo, aza-peny fotsiny ihany. Nisy fotoana antsika ohatrany hoe somary varimbariana zay. Nisy fotoana antsika ohatrany somary hoe nisy fotoana moa zany tena zany hoe tahaka ny tonelina. Ohatrany hoe miditra ato amin'ny akavia dia mivoaka manko amin'ny akavanana. Fa ozy izy ny teny Davida ato am-poko ny reketako ny tenao mba tsy hanotako aminao. Tsarovy tsara izany. Mila mandray ny tenin'Andriamanitra ao am-pontsika isika. Ary rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra ao am-pontsika isika dia mila ihany koa mankatoa an'Andriamanitra. Finoana rahalahy sy ranabavy dia mila arahana asa. Rehefa ohatra ianao tena hoe manara-dia an'Andriamanitra ka tena mankatoa an'Andriamanitra ianao, tsy avelan'Andriamanitra ho faty zany ianao tahaka ny lehilahy io. Fa ho velomin'Andriamanitra ianao, velomin'Andriamanitra ny fiainanao, velomin'Andriamanitra ny ara-bolanao, velomin'Andriamanitra ny toeram-panahinao. Ka izay fampahirezana mahereza mankatoa an'Andriamanitra ry rahalahy sy ranabavy dia tahin'Andriamanitra dia tsika hiara hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Raha io misaotra anao izay satria tena tianay ianao. Tompo tena tsapanay hoe matoa izay andefasanao mpanomponao Andriamanitra ho manambara ny teninao dia tianao ho velona izay. Tsy tianao faty izay, tsy tianao hampaparaka izay, tsy tianao very ny fiainanay, tsy tianao very ny fanahinay. Tianao izay Andriamanitra ahita ny fahatsaraanao Andriamanitra, ahita ny lanitra ny sokatra izay,
ahitany fahasoavana misokatra izay tompo ambariny teopona ahitako mivavaka anao taonay tamin'ny voalohany teo Andriamanitro dia mivavaka izay mba hanana teopo manaiky anao satria amin'ny fony nono azona famarinan'Andriamanitro amin'ny vavana anakena azona famonjeny ka dia matoky izay Andriamanitro fa tsy hovery zany teny zany fa anao ny asany zany teny zany Andriamanitro ary izay amoa avy zato eny amin'ny fiainanay zany teny zany misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen amin'izao fotoana izao tsika dia andeha hisaotra an'Andriamanitra any amin'ity fotoana sarobidy ity izay nafahantsika nanompo an'Andriamanitra teto tsara ho volan'ny fankatoavana akatoavy Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra raha misy mpanompon'Andriamanitra amin'ny torony tenin'Andriamanitra manambara sitrapon'Andriamanitra ho anao dia akatoavy Andriamanitra raha misy programan'Andriamanitra dia ataovy ohatsy ny tenin'ny Jesosy Kristy fony izy teo amin'ny hazo fijaliana manao hoe ray eo oka sitraponao ny atao fony izy mivavaka nandohalika teo anatreha'Andriamanitra ihany koa naoka sitraponao anao sitrapon'Andriamanitra Jesosy mba hanavotana antsika dia oka zany eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy ka andeha tsika resaotra an'Andriamanitra hivavaka metrika ampelantanan'Andriamanitra ny tia ala tia mba tena ho tahin'Andriamanitra isika hoarovan'Andriamanitra ary tsodrano anao mba tena olona mpakatoy anao ary hoy zany tena Andriamanitra any amin'ny Isaia hoe raha manaiky sy makatoy anareo dia hihinana vokatsoa amin'ny tany ka dia hamotsitra pasoavana tempitahinao anao isy vokatsoa marobe ho ataon'Andriamanitra ny fiainanao ka hiara hivavaka isika tompoka zao fotoana zao raha eo mbola makasitraka anao zay tamin'ity fotoana androany ity izay nafahanay nanompo anao eny Jesosy malala mivavaka izay tompo hoe ampelantananao fiainany tsiraray avy amin'izao alina izao mba tena ny fiarovanao mahagaga voninahitra ao amin'ny fiainany tsiraray avy na hiasa izy na atory Andriamanitra ka ny tananao mahery no amin'ny tsiraray avy Jesosy malala mompahanay tsiraray avy oka tompo ho fahasoavana ao oka voninahitra ao ho amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra izay nanaraka zao fotoana izao misaotra tompo satria arovanao ty alina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alleluia amen zay fotoana antsika androany fa mamotsitra androany fanambinana mahagaga amin'ny fanahinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho tahina mihoatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao ilay mpakatoa dia andray vokatsoa avy amin'Andriamanitra ao ambadika zao fotoana izao ary raha misy olona marary manaraka an'ity fotoana ity tononoko ny fanasanana amin'ny anaran'i Jesosy raha mila vahaolana ianao tononoko ny vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tononoko ny faherezana amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eny tokoa fahasoavana famindrapona anaraka antsika amin'ny andro hetsahinantsika dia hitoetra ho trano Jehova andro lava isika amen samy tahin'Andriamanitra daholo isika tompoko